Salama daholo androanisika dia indao indray raha hiresaka ny zavatra malaza amin'izao fotoana izao. Tsy inona izany fa ny mahakasika ny mpanakanto BMJ izay nifanena tamin'ilay andriambavilanitra avy any Mandritsara izay isan'ny nalaza tao jerisera Facebook tao anatin'ny herinandro lasa iny moa no nafantarantsika an'izany andriambavilanitra izay isan'ny reharehan'ny Mandritsara amin'ny hatsaran-tarehy izany. Tsy iza moa izany fa i Madame Arlette izay nalaza tampoka tao anatin'ny jerisera Facebook tao ka nitotovatsy mihitsy BMJ mba hifanena amin'izany andriambavilanitra izany satria fantatry BMJ tsara fa zava-dehibe loatra no hifaninan'ny izy roa ireto ka izay no nahatonga ny BMJ tonga nitondra izay voatsirambiny tanany toy ny telefona ary ihany koa ny vola izay natolotra an'izany andriambavilanitra izany. Ka io no fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity. Manasitsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadindo ny milike ny video antsika ary tsarovatra ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa any amin'ny sesy sy tamatawatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. BMJ moa efa fantatsika tsara fa artista kalaza ary isan'ny nofinofiny tanora malagasy ankehitriny ny teo BMJ izany eo amin'ny lafin'ny zavakanto zay no izy sady malaza no tia manampy ny hafa eo ihany koa ny fananany vola ao anatin'izay laza izay hatrany no tena afantarany be sy ny maro azy. Tsy vitany malaza no sady manambola ny lehilahy ary ihany koa tia manampy ny hafa izay fa isan'ny lehilahy tena tia mandray andraikitra ary père responsable ihany koa moa izany BMJ izany izay tena isan'ny tia zanaka mihitsiny raha izany mpanakanto BMJ izany. Fantatsika tsara moa i Madame Arlette izay nalaza tao amin'ny Facebook tao tamin'ilay fahaizany mihaingo amin'ny fanaovana perrique sy ny maro hafa ary ireny publication izay isan-karazany nataony ireny isan'ny nanamarika ny fisiny izany Madame Arlette zany tao jerisera Facebook tao. Maro moa ireo izay nanadroadro raha nahita any publication izay nataony Madame Arlette tamin'izany fotoana izany ka izay indrindra no isan'ny nampalaza tampoka azy tao anatin'izay fepotona vitsy monja izay. Tsy vitany nalaza tampoka i Madame Arlette fa nilaza moa izy tao amin'ny publication izay nataony tao amin'ny Facebook tamin'izany andro zany fa maro sahady ireo zatovolahy indrindra ireo olona izay efa manambady izy no taratara amin'ny Madame Arlette raha mahita an'izay fahaizany mihaingo sy ny bikany izay. Taratara aminy satria raha vantany vao mahita an'izany Madame Arlette izany neka tsy vitsy ny zatovolahy no tsy maharay lamba noho ny afitsiko ny hamanjany izany vehivavy izany. Avy any amin'ny faritra Sofia moa ny fiaviany izay Madame Arlette izay avy ao amin'ny distrikany Mandritsara no marimarina kokoa no tena misy azy. Amin'izao ankehitriny izao nefa dia rehefa natao ny fijerena sy ny tombatombana ao Mandritsara ao dia i Madame Arlette arak'izany no vehivavy isan'ny tena tsara indrindra no sady tsara tarehy no tsara bika ao Mandritsara ao. Izy ihany koa moa ny vehivavy izay tena mahay mihaingo indrindra raha oharina amin'ireo vehivavy Mandritsara rehetra amin'izao ankehitriny izao. Ka izay indrindra no nahatonga anireo mpanao an'itony karazana fanamboarana beauté sy ny tariny itony taitra raha vantany vao nahita an'izany Madame Arlette izany iny avy hatrany fa nitotovatsy nakany Mandritsara andeha hijery an'izany Madame Arlette izany satria hitan'izy ireo ary tsapan'izy ireo tsara fa raha miara-miasa Madame Arlette izy ireo dia hanana tombony be eo amin'ny resaky ny varotra izay. Ka izay no nahatonga any Dokohely izay mpanao karazana beauté ao Antananarivo ao nitotovatsy mihitsy tonga tany Mandritsara ka nijery an'izany Madame Arlette izany iny avy hatrany fa noentiny miakatra ao Antananarivo renivohitra ao Madame Arlette amin'izao fotoana izao. Vantany vao naheno an'izay Madame Arlette tonga ao Antananarivo izay ireo zatovolahy ao Antananarivo ao amin'izao ankehitriny izao dia maro ny tsy maharay lamba satria tena zanika hamanjany raha vehivavy. Isan'ny tsy naharay lamba amin'izany moa ireo zatovolahy izay ao anatin'ny sehatry ny zavakanto ny mpihira moa ny marimarina kokoa toy indry mpanakanto BMJ sy ny maro hafa. Nanaitra ny maro raha vantany vao nahita ilay andirekta izay nataony BMJ sy ny Madame Arlette izay tao amin'ny pejiny BMJ official tao satria tamin'izany andirekta izay nataony BMJ izany no nanambarany BMJ ny fanolorany any telefona sy ilay vola mahavita bazary ao anatin'ny 5 taona ho izy hatrany
ho an'ny madame Orlette zay satria falifaly ny tenany raha vantany vao nahita an'izay madame Orlette zay izay tonga ao Antananarivo renivohitra ao amin'izao fotoana izao ka nanararaotra nijery sy nitsidika azy moa i mpanakanto Big MJ satria ny mpanakanto Big MJ dia tena miavaka raha eo amin'ny samy mpanakanto izay no izy tena tia mandray an-tanana sy manampy ny hafa izany. Nandritra izay moa dia nanararaotra niarahaba any madame Orlette i mpanakanto Big MJ amin'izay fahatongavany ao Antananarivo renivohitra ao amin'izao ankehitriny izao. No mafisy ny mpanakanto Big MJ tamin'izany fa tsy misy manana ny ampy izy fa sambatra izay mifanampy ary raha mbola nomen'Andriamanitra hery sy fahasoavana ianao hanampy ny mpiarabelona aminao dia araraoty izany fa tsy hanenanao izany satria nisoa atao ho izy hatrany levenam-bola araky ny fitenenantsika izay. Manoloana an'izay rehetra izay moa dia maro sahady ireo mpanaraka ny Big MJ ao amin'ny pejiny ao no te Orlette amin'izao fotoana izao satria mba samby te hahazo vola sy telefona avy any Big MJ avokoa moa ireo mpanaraka azy rehetra ao amin'ny pejiny ao. Nazava moa araky izany ny hafatry ny Big MJ nandritra izay en direct izay nilaza hoe samy manana anjara tandrify azy avy ny tsirairay raha ny sitrapoko hoy Big MJ hatrany dia hizara vola sy telefona ho anareo rehetra izay mpanaraka sy ny mpankafia rehetra fa saingy mandeha ara-potoana daholo izany rehetra izany ary izay tsara vitana ihany aloha no mahazo ka izao dia anjarany madame Orlette no isan'ny tsara vitana tamin'ity taona ity ka izy araky izany no nahazo ny fanomezana avy amin'ny mpanakanto Big MJ aloha hatreto. Rehefa avy nahazo an'izany fanomezana avy tamin'ny mpanakanto Big MJ izany moa i madame Orlette dia falifaly sy miramirandava ary nitondra teny fisaorana ho an'ny mpanakanto Big MJ izay nahafohy fotoana sy nahafohy vola aman-karenina izay amin'izao fanomezana lehibe izay azon'ny madame Orlette avy tamin'ny mpanakanto Big MJ izao. Nisaotra any Big MJ izy ary nisaotra an'Andriamanitra andriananahary ihany koa. Tsy voavaliko izy izao tsara ataonao amiko izao ry mpanakanto Big MJ fa Andriamanitra manankarim-pahasoavana no hanolo zato aveny izao nomenao ahy izao. Ka noho izany dia maro no tsy nanampo ary maro no tsy nieritreritra mihitsy fa i madame Orlette izay ny ka ahita any Antananarivo tampotampoka tato ato satria raha vantany vao niaina tany ambanivohitra tany ary mbola tsy nisy nahalalana izy talohan'izay tampotampoka teo noho ny izay afitsoko ny publication tao amin'ny Facebook izay iny fa hitan'ireo andriambavilanitra izay mikirakira lafiny hamanjana i madame Orlette avy hatrany dia noentin'izy ireo niakatra ao andrenivohitra Antananarivo ao nataon'izy ireo an'izay modely ao anatin'izay hatsarana sy ny hamanjana izay. Ka izay moa ilay fitenenana manao hoe samy manana ny anjara tandrify azy ny tsirairay ary azakivy amin'ny fiainana fa tsy fantatra ao akory ny fotoana ahatongavany izay fiovana lehibe eo amin'ny fiainanao izay ary manaova ny tsara hatrany fa ny tsara atao amin'olona dia mivaly tsara foana ary manana finoana ihany koa fa Andriamanitra dia tsy hamelanao hiriry zany eo amin'ny fiainanao fa tsy maintsy misy foana ny vahaolana sy ny zavatra tsy ampoizinao no hitranga eo amin'ny fiainanao raha manana an'izay finoana zay ianao. Izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dindro ny milike ny video antsika ary tsarovatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video azy alefany amin'ny sesy eto Matahotagasy. Tomboko lasy tomboko vavy mangasitraka dia marary soa.